tenina efa nialanenina taorina ilay nandehanako tany amin'ny fonja nandeha nitady azy tany an-tranony fa tsy hita popoka izy mety miafina anjatsara zaka kosa angambana izy raha izany mba lehilahy ohatr'izao ihany ve dia velomina vehivavy vehivavy kely ohatranao iondray ilay izy manaraka izany sady mbola mavesatra fefa nitenina ny taraina taminao nga za e fa izy nefa ny anaran'izany nananao izany imbalo mbalo ie fantatsao angato taitsabe anao avoaka amin'ny fonja izy a amin'izay mora foana ny mamita ny tantarany izay nge io e misy ahatra manokana tadiavinao ka e tsisy ka mpoa ianao ohatra mijerijery beko zao a hiakatra any mihitsy azao zany a fa tonga dia anytsika mihoana dia fampiantotsika dia anytsika mandamina ny compte a resabola sy ny zavatra rehetrarehetra mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se no fafinao no tsinjaina za mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao za mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritry anao za mahery ny fiainana tsy maintsy zany ndray ny enjana fakobo a manahoana ry sia elaely zany boribory marina ny tamin'ny monsieur ndretsa tsy maintsy mifankahiteny foana ihany misy asa kely alehako izay aty a dia zay ny antony mampivezivezy matetika hitanse io dia nandraraiko an'izany nanao inona ianao nanao inona zangana ny tany dia ho nytoizana amin'izay ilay revo tamin'iny fa tsy azoko revinina moa ny tinsela zay tsy amody antalo eo rangahy ianao vava ohatr'ireny inyreny nefa malaky mipitsika rehefa any ahoana atao eto tonga dia mba jerevako kely ny ditrany ataoko hoe adaly seka ho tezitra tsisy zava-patako izany zavatra resanse amiko izany nanohatry n'iny aza ianao miseho manamanampahaizany io a za dia miteny anao tsy hampafiry zay mokondohaka mihitsy re miboritra kelinao reny sia na manam-pahaizana raha nge tsisy mieritreritra an'izay anambanina nindran'izanizy e tsy manana toetsaina an'izany a mody pastera be nefa hita zao fa anakirotana amin'ny fiainanay menakavo fotsiny efa niteneniko anseto efa niatondrehako eto a dia misy asa na ny rahana eto izay no atontanseana vezivezy matetika io ary sao dia mihevitry ny amely tampoka fa rehefa eo ihany dia ataoko tonga ny ampotsofondrabainina hoe efa mandady ny trambo tena tsy kely lalana mihitsy aloha ny ratsa raha ohatra anareo fiainanareo Madagasikara
lazaiko an'se aloha fa raha olon-dratsy efa tsy tazany setentsony aho ohatr'izay. Fa iza miteny anao koa nefa fa misy tandroka daholo reny manao action rehetrarehetra zay. Tsy te efa maly be amin'se fa raha endry se dia efa makafakana lalina ny fiainan'se atao tsara. Fa inona ny idiranao amin'ny fiainaka e? Mba mampatsiahy an'se fotsiny aho Ny amin'inona? se omby hoe zany efa mba nahita an'izany renise any an-dafo zany. Tena daly le rangahy ty. Olona ny an-dafo eo hitanao aizy. Efa ela ihany rangahy ty nirahako niasa tamin'ny dadan'se zany fa mbola tsy nahita zay salova-tava ny renin'se Ataonao inona zany? mba mampatsiahy an'se fotsiny aho fa ho tsaroan'se zany teniko zany raha iandro any. Raha manam-potoana hitadiana ny teninao loka mandeha mitadidiny retiretin'le adaly eny Analakely reny. Mbola tony tokoa ny rano dia mbola tsy tsaroan'se ny onjany fa rehefa manomboka misamboaravoara amin'izay io ho avy aty amiko se hitady fivoy tsaroan'say zay teniko zay. Rangahy koa rangahy ohatrany be moral be Zay aloha mibandy hiala. tsarovy zay teniko zay dia mba endre amin'izay. Ary ela ianao tsy nandalo ka mbola nisy zavatra nanahirana anahy tany ambanivohitra dia izao mihitsy na vao niakatra. Zany ary efa milamina? Ie, milamina ka. Ay kosa tsara kosa zany. Inona ary ny vaovao izay ela tsy niona an'izay e? Ngahy dia maly tsy miova. Maly tsy miova? Ohatra mitombo foana ny mistera eny Androrona eny io. Mistera eny Androrona? Tsy azoko. Raha ny hevitra hatramin'izay fa hoe imbalo Sosabeny zany tao ambadika ireny von'olona tany ireny dia ohatra ny mahita indray aho fa tsy mitombina ko. Tsy mitombina ahoana? Aza vao tsara ilay zavatra tianao resahana. Ka imbalo mbola migadra aty. Rabeny zany efa any Etobo misy mamono. Raha tsy madiso, iza moa ilay Rabenza? Ay, le lehibe nitantana tany amin'ry tompokilana naly tany Mitoby e. Zany ve? Eno a. Dia efa manao ahoana izy izao? Mbola tsy mahatsiaro tena any amin'ny hôpitaly any hatramin'izao. Loza kosa. Nga tsy raha mihitsy e. Mitombina ihany zany ilay mistera teneninao eny Androrona. Eo mandroso hariva ny andro fa angatadalana aloha sady mbola hijery aminaly dia tonga dia any. Nga? Zay va veloma ianao. Mandra-pianarena e. Neny!
dia tonga tapaka ve ka nalay alohan'ny lawa dia tongako. tena mialatsiny aloha nefa tena tsy afaka nandalo tany mihitsy fa tena mbola sahirana dia tsy afaka mitsorika ka ilako ngena nandeha tany ara tsy natratra anazy fa ahoana ka za tany mba mivohatra foana dia zao vao tonga misy zavatra nikarakaraina tany. ay dia inona hono vaovao amin'ny fianakaviana rehetra any mitady alala daholo ny any aiza hono naly kely efa manambady ve ohatran'ny mampimea koa le efa manambady ve zay foana ngena ny mba mivohatra e ampino hoe firy zao ny zanany e fahasalama tsara daholo nefa zareo any ie fa misy gripa maherina andalo ange tany e so ihany fa tsy tratra ny fianakaviantsika zay aloha e ary inona ny resaka nataony ngaratsara zaka tamin'ny eny tao inona moa fa zany tsy filaminana any amin'ny tompony androrony zany tany amin'ilay tompony isandrainao fa inona ny zava-nisy tany nisy namona nge hono lehibe antoby rabenza ie fa izy indray ohatrany hoe tsy maty a fa tsy mahatsiaro tena fotsiny nga izy teo zay ny tenen'ny tamiko efa henoko izay vaovao zay fa misy tsy milamina mihitsy ao amin'ny toby ao androrony io fa tsy maintsy mora hidina koa anao hitako ny tena misteriny naly a fa ianao hoe adaly e efa zavatra mamay be zany ve dia mbola hoe andehandehanako any ihany sa ianao te ho faty neny a neny ve tsy manam-pinoana e tsisy mahatsy amin'ny andron'izany ary anao aloha nena teriteriko kely any amfiry no andeha rehefa avy eo zao mihitsy a tokony efa mikararoto e allo zany ho e ka vo nahita izy dia niranila vany fa dia tena niezaka mitony foana aloatra eo ka nizahako nalatsaka iny aloha ny mesazy raha tonga saina azy fa tsy fantako izay mety ho akony ka izy ary nge tsy nenao akoa fa vo mainka ohatrany nanisy hoeso indray tsy dia haiko aloha izay tena ao an-tsainy hoe inona fantako fotsiny hoe nisy zavatra nieritreretiny a dia voateniko le izy ka resaka mahakasika andreniny ka tsy maintsy misy fomba ahafahako mampafantatra azy ny marina aloha e ka za io zao dia no any androrona aloha hitady ambalo dia izay aloha nitatitra farany azoko ka sady tsy ao an-tranony nge izy ny tsy any amin'ny raha tsara zaka e dikan'izany a tsy maintsy ny alefany aty zany eka izy ono namoaka azy tany amponjako ka zay mihitsy ange io andehanako any io e ka so tratra oriana raha miandriandro eo ndraiko ie zay mihitsy ka tsy hay mantsy zay mety eo ambadika izay fihetsiky ngaratsara zaka izay ondry azafady fa diniko ny nanontany efa mba nanahoana marina aloha ianao zay ay tsara kosa zany dia zay aloha vaovao miseramarina fa dia mirary sobeka be ho anareo a ie zay fa dia mampita aminao ihany raha vatany vao mahazo vaovao ie zay ary aloha e io mba mandehandeha mbalo a misy zavatra mampiasa sainanao iondray a tsisy hoafa ianao koa aza manafina zavatra amiko ahy ianao zany eto zao nefa solony maridy
sarotra be ilay izy mbalo a. Fa sarotra hoana ary zava-dehibe amiko mihitsy ny zavatra nataon'ny Marija tamiko ry Tsanta, na dia hoe mbola any am-pigadrana ary izy, ary tsy avelako raraka fotsiny amin'izao ny afatra napetrany. Teneno anazy zavatra mampiasa sainanao. Ka mamenatra be nezy izany e. Tia izao izany lazainao izany, feheverinao fa izao nga io vao fantatro. Mbola tany am-pigadrana dia efa fantatro fa be voky ianao. Tsy ho mihitsy ry mbalo a. Fa inona ary e? Ka na zaza nesa daikatra be hiteny aminao e. Mety hanameloka koa ianao, indrindra moa fa ny fiarahamonina. Ka vao maika tsisy zavatra azoko, fa maninona ary raha tonga dia teneniny e? Mbalo a. Tiako ianao. Maninona tsara hoe ry Tsanta? Tamin'izaho vao nahitanao dia nitsiry tato anatiko fitiavana anao. Tena miala tsiny aminao kosa ry Tsanta. Raha toa ka mety handratranao ny zavatra ho teneniko. Lavinao izany fitiavako. Zaho kosa aloha ry Tsanta ninona tsy afaka hamadika amin'ny finamanako amin'ny Marija. Dia avelanao reheto izany a. Tsy mety ho aho. Marina e. Ahoana ny hanibako ny finamanako amin'ny Marija ny zavatra ohatr'izany? Hamadika azy aho izany. Aza ampijaliana ohatr'izao aho mbalo a. Tena miala tsiny aminao ry Tsanta. Tena marina e. Tsy hamadika azy izany aho. Raha mba tsara fitondran-tena izao a, dia mety ho tia ihany ianao. Tsanta, amboaro ny sainao. Esory ao anatin'ny fonao izany fitiavana anazy izany manomboka izao. Fa tsy mety ho azy izany. Izay. Dia aza tezitra amiko moa e. Aza tezitra amiko amina zavatra ohatr'izany. Andaontsika hiara-hody ary. Misy asa izay mantsy tsy maintsy ataoko ery efa niresahan'ilay olona tamin'ny maraina. Ndany ianao raha handeha ary. Tery tantarao hoe izany blème malaza izany. Ngaly ty izany vitan'ny blème fotsiny. Tena crème mihitsy izany. Fa ahoana le be voka angara fotsy iny. Izany koa ve hita ho blème intsony. Niteo ary efa nisy va takana fotsiny. Kozy vely. Eno a. Mbola pira lavitra ny zazany io mampivaroraka an'lahy io. Ahoana mola izy? Ahoana ny aneken'ny sain'la ilahy io? Hoe manana frera dia tsy ray kibo amin'la. Fa tsy ray kibo ahoana le zazana tsangana izany. Tsy vita izay natsangana le tea. Zanak'Rabaina any amin'ny sisy tosy. Kozy vely.
Tro kosa zany ataony rabainy lahy zany raha izany. Dia mitokonao zany le photocopie lahy. Aza manajoajo ah. Photocopie ah, photocopie. Zafady le izy e. Efa voaprovolona marina zany fa tena zanaky rabainy io. Misy raha matoa zay ah. Pakao amin'ny rabainao. Io mamano le bandy. Teo na Nikozila zany fa zanaky rabainy zany. Olite. Io bandy io ane ka miatso an'le madame izak'izay mandeha. Mama. Le ty afaka miantso mama rangaizy raha tena reny io fa tsy voatery zanaky rabainy lahy kosa. Zao ary zao tena comble rehefa tsy mety aminao. Tan'ilay rabainay jereo amin'ilay dia jereo amin'ilay le bandy anankiray fa tena mitovy ireo tsisy valaka. Kozy tro kosa lesy raha izany ka. Eny tera aloha revy ary aloha andinihana an'izany fa tsy siramety. Indrindra tompoko fa ho izy ianao saika andeha hoatsy amin'ilay tobiatsy dia mbola tsy tonga tankoriny dia efa nisy nandiantsika zany ie fa misaotra anao ny jananandray ana fa raha zanga mana efa maty aho ohatr'izay fa ahoany misy inona saika nisy olona dadaviko tao amin'ny toerana io ka tsy tsara nge aty raha andehanany irery indrindra ianao vehivavy io eny tsy mandeha aty rery aty tsony fa andao raha misy andeha fa maninona zao raha mitondra namana ka nisy olona saika araka tamiko izay dia tsy afaka tamin'ny ora farany izy dia tsy maintsy nandeha rery taty za fa nganareo tsy mifampiantso tamin'ny telefônina ka izay indrindra fampiantsoana fa vao tonga taty za dia maty ny foniny eko aty somary ratsiratsy ihany ny réseau aloha fa ngainao mipetraka aty vizivizy matetika taty tamin'izany mbola nasa tao Antananarivo ay dia tsy mipetraka eto tsony zany ianao any Tamatavy indray zao no mipetraka fa any misy ny asako fa misy zavatra ho jereko izay aty dia izay nandehanako aty fa zao raha misy mety vera mba afaka manatitra anay ianao
Ny tena olako zao a mbola misy zavatra hojereko any amin'ny karera fitrandrahana vato zay no alehako aty. Tena riska be raha mbola andeha hoantsika raha ny zavatra nahazo anaty eo. Dia ahoana zany? Nanavitra anay ianao a fa tena aminao fotsiny hoe aleontsika miala eto amin'ity toerana ity. Andao Ramose a. Ndao ary. Afaka mivoaka miala sasatra amin'izay nao fa tsisy maninona intsony aty. Dia milamina amin'izay fa efa tsisy maninona intsony aty. Saotra betsaka. Tena natahotra be mihitsy aho teo a. Fa Ramose zany saky hividy vato amin'io karera io. Ndretsy aloha ny anarako e. Tsika. Tsy dia hoe hividy vato loatra ny alehako aty fa nisy olona lasa niasa zay aty a. Dia andeha hijerany olona io aty a. Ary tena mitovy mihitsy ange zany ny atondiantsika sy Ramose aty e. Za kosa hijery olona ao amin'io toerana io. Fa inonao le olona jerenao aty fianakaviana sa? Zany hoe olona afaka azo be taminay sy maman izy. Dia ohatrany hoe miasa ao amin'io karera io koa hono izy araka le telefona voaraiko tao ampiasana andry zareo. Ay, fa tsisy ny antsoanao vatana tamin'ny telefona. Ka ny sefandry zareo Monsieur Benjamin. Benjamin? Fa fantatrao nga? Fa izy aloha ny anaran'le olona tadiavinao aty e. Mbalo. Mbalo? Fa inona ny Mbalo ianao? Olona niasa tao aminay taloha izy. Dia tsy mifankafo mihitsy izay dia mpinamana foana. Fantatrao nga Mbalo? Zany eny naniraka Mbalo hiasa aty e. Andeha hitady azy mihitsy koa nalehako io. Dia misy olona niraha koa naramaso azy aty. Arahamaso? Fa manino izy ny arahamaso? Tara lava be ny amin'izany e. Fa raha araka ny vaovao farany a dia nigadro Mbalo. Fa efa nivoaka kosa izy. Nigadra? Dia nandositra? Tsy dia hoe nandositra loatra fa araka ny lazain'ilay olon-tiany taloha dia toa hoe nalefan'ilay patron ny asa ty androrona ty hono izy. Fa ohatran'izy izany vehivavy izany? Any izy. Vehivavy miasa ao amin'ny patron Mbalo izay. Toa hoe manefa trosandray aman-dreniny koa hono ny esany eo. Fa nandevozana ange izany e? Zany mihitsy. Efa tao amin'ny patron Mbalo io koa ny asa taloha. Fa efa tsy miasa oatsony a. Fa tena ratsy saina io patron Mbalo io. Tena mampalahelo kosa aloha izany e. Fa loza angemy nahazo anatanako mama e. Fa loza ahoana ke? Nisy lehilahy hafahafa izay ohatra nanaraka nahatrany amin'ny toerana. Fa angamo dia tsy nisy namana indray indrindra dia nakany. Sarery. Dia mitoko fahaizana mihitsy angery tsika izany e. Tena natahotra mihitsy za fa mamonga ahoana. Dia ahoana? Tsy nahita Mbalo izany ry tany? Nanavitra ny aiko aloha no nataoko. Mitetateta ohatry ny inona mandehako hoe nanavitra ny aiko nanavitra ny aiko. Dia inona nataondry tamin'izany? Nisy lehilahy izay nitondra tomobile dia sakanako dia izy nitondra naniakatra. Asoa ihany nisy an'izany olona tsara fanahy zany. Raha tsy izay angamba asa izay nahazo andry tany. Fa tsy napoziko mihitsy hoe nahalalako zavatra be dia be io olona io. Fa ahoana ke? Mety fifandrifian-javatra ary maman fa isaky hitady Mbalo koa nalehany tany. Fa saky hitady Mbalo ahoana e? Tsy azoko.
Ndretsa ny anarany teny an'le sipambalo ony izy hoe any androro mbaly tao aoriana le nivoany amponja iny. Fanganigadrako nyty balo ndririka ala. Tsy haiko tsona ry maman fa nytantaraina ana daholo koa momba le sipambalo taloha. Ko efa indri zany izy fa misy sipa dia mbola inona indray nisy sipa indri. Zany efa mino ry maman fa mbola tsy nahita ambalo zany io vehivavy io eritreriny fotsiny zany hoe nalefa ny tany ndretsa hoe any amin'io androrony io misy ambalo taoriana le foivoany amponja. Dia inona zany ny ataondre amin'izany? Te resaka amin'izany vehivavy zany za. Mipetra tsara ry tsika fa hiady aman'olona ianao io farany. Fa efa hita maman ny ady taman'olona nga za. So dia moa ka tany mpitiavana be loatra eko. Manao mihoatra ny mety ny tompom-bady indray no afarana. Tsisy an'izany reo eo maman. Miariko. Efa miteny ihany aza eo avao tiako liako ty fatory aho. Mba mitsangana amin'izay lesy teo a. Mary ty ataonareo ty. Ohatra za ndray ny anontaniana. Inona zao ny dikan'ireny zavatra nataon'ny lamaly ireny? Zanan'ino? Zay elahy sy ny tokan'ny lahy. Tsy tadidi tsony ny vavabe natao many. Hinany nataoko e. Tsasoka mihitsy koa nareo. Betainy vavabe ka inona indray? Zay mba mitena marina koa. Dia mbola samy laza ihany lafa manana ny famarinana amin'izany. Zany le tsy karaha mba ohatran'ray niteraka ny nandraisan'ny lamaly zay. Fa tsy efa mazava be koa moa ve zany? Mazava hoana. Mba janony le tsy le toka rehefa tsy zaka tsony a. Fa iza miteny anareo fa tsy mazaka toka. Ny zavatra ataonareo mihitsy ny efa metrany tokony ho izy. Normal be mibanda raha nerva. Hoana inona nataoko? Aza mody adala ho a. Fa ny fitondranareo an'iny zanaka reny ato amin'ny tananato. Zanaka any amin'ny sisiny le nalinaly iny. Miaraka amin'iny sipy iny inony reniny. Aza mirediledy lesy a. Ka raha tsy ohatran'ny lako hiaraka amin'ity vehivavy rehetrarehetra ity. Satria zahako zany eritreretanareo fa mbola zazakely a. Dia tsy ho haiko zany ny hanavaka an'io raony io sy zavony io. Efa tsy zaka ny sainy latsony le ty le revy a. Dia mamoriporona an'ity zavatra tsy misy rehetrarehetra ty alahy. Tsy misy. Satria tsy hitako ireny sinema nandeha tady tamin'ny maly ireny. Finona nataoko? Za dia miteny aminareo a. Fa na misy faty olona reto. Za tsy miara-mipetraka amin'ireny keliko zany. Miaraka amin'ny zanany amin'io. Maharenina le tsy fa za miteniteny foana. Tena aleoko tonga dia mialy aleoko mandeha manarakara boafainy afina. Ty ianao romasina. Ty ianao romasina. Ty ianao ray razako. Ty
tingara tsara zakakely mba mangataka voninahitra mangataka fitahina mangataka ihany koa vola makarena tiano mamy atolotra anareo dia tiako ny sorona ho mariky ny fifaneketsika atolotro anareo ny sorona ho mariky ny fifamatoratsika raiso ka akasitrao raiso ka akasitrao raiso ka akasitrao ratsara fa isa moa ianao tompoko ananako fahefana mandrava aminao rehetra raha to tsy manaiky izay olazaiko ianao fa inona ny tediavinao azafady takalo amin'inona tompoko tsy efa momeko sorona akolabe ana 350 000 ve anao e omeko arembe ianao raha manaiky anome ahy ny vadinao tianao indrindra kosa tsy mivadiko kosa reromasino tsy mivadiko kosa ka omeko anao ny arembe raha manaiky anome ahy ny vadinao tianao indrindra ianao ivonana mariny ngatsy mba misy zavatra hafahafa kokoa e anao misafidy fa misy ino toatrany lasa saina be anao zany misy manahirana mihitsy le resaka sanay besany inona fitantanananao hotely ve zany sa inona le resaka fandefasana entana ny velona mihitsy ny tena misy olana ve fa ahoana kala zay nyle olona nefa tsisy voarainy dolo azy entana rehetra lefako any dia ahoana ny ataonao am'izany dia indrindra zao ny tena manahirana ny saiko mihitsy tsy hitako izay atao fa manina nefa raha mba mametraka olona mahatoky any ary efa nieritriretiko mihitsy ny teneninao zay fa eo amin'le olona matoko mihitsy ny tena tsy mahita mihitsy ahatreto fa iza nefa ny olona nampendreketina anao anazy hatramin'izay tany any zay olona mpiara-miasa amiko zay saingy efa maty ny dala dia le zanany nasolony azy dia izy zany le olona tsy nandefa n'le entana tamin'ny client tsy bloke dolo zao ny afera rehetra fa mety tsy mba niteneninao mihitsy izy tamin'izany zavatra rehetrarehetra nataon'izany e hatramin'ny fiarana iny asa ary nefa nitapahako dia tsy mandeha zany ny aferanao amin'izao ka le olona indraikitra n'le entana ny vela mihitsy any eny tena tsisy mba hienjana koa zany
ianao mazoto dia ianao nasoroko azy ataovy serio koa e aiza koa na aizako an'izany rehetrarehetra zany zavatra moramora kely le izy ka matomoko anao daholo no fandehany dia ahoana ny zanako ahoany James nareo mianaka ny olona afaka fampisikipy fony dia roviana zany zany mandeha amin'izany tsy ho elaka fa zao fotsiny a mila miomakomana ihany ianao fa mety tampoka be le fandehananao ko raha tsy nizy tiako fa ahoana fikarakarana ny dosie amin'izany ny taratasy amin'izany ka venao moramora fikarakarana zany antsarako ny mandamina amin'izay amin'ny rehetrarehetra izany ka fa ny ianao a homany fotsiny fotosaina maneritreritra hoe ho any an-dafy aza masositra ianao ry tsara zaka azy allo allo fa malaky anao ty asy teo kotanko eo amasony vadinao io hoavy hoavy ay hoavy fa misy enina io ndray le problème any ampiasana vonresahako anao teo e hoana aloha sakafo fa tena urgent be misy vola veloany aminao any ty dia régoleo aloha ny adesa fa maika be zay zay kosa aloha navetsika eo eny ny tanga fotsy za fotsiny fa ianao misy any tsy azo be sitrasy ianao fanao fotoana dia mivadina indray tao entanao sady mba ahoana koa zaka ty kiboko ty efa ho hita ihany ianao izy ty fa fivolana tokoa moa zao io asa tsy anao ve ny tokony alalan'izany za kosa ve dia afantatra an'izany niny zany ka vehivavy efa tsy rarahinao mihitsy ahy efa ely zany ny fantatro tsy mirarahandry ary ve za dia ho tonga eto e ka lazao azy inona ny tokony ataontsika inona moa raha mba tsy hoanano io fa iva ny be problème atsika sy ndreto e azafady tsy miditra amin'izany atehiko io dia atehiko any amin'ny vadinao any dia izay aza manao an'izany kosa ndre tsy izany kosa nino ny fanarahantsika e fa inona ao ary fa meko andry izy ety ndry e fa esorona kosa aloha io mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina inja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao unja mahery no tena tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritry anao unja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila
mitraky anao